roapolo amby zato no vakitsika rehetra mipetraka ihany tsika zany a dia samy miaino sambatra zay rehetra matahotra an Jehova dia zay mandeha amin'ny lalana ianao toka eto zany zao a raha isandreo olona matahotra an'Andriamanitra dia hoy ny any an-danitra manao hoe sambatra ianao raha izy no miteny hoe sambatra ianao dia tena marina zany amen na andininy faharoa fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao andininy fahatelo ny vadinao zay matahotra an'Andriamanitra dia tahaka mivoloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao fitahiny zany a ny zanakao dia tahaka zanak'oliva mandidina latabatrao mbola fitahiny zany a ary amin'ity taona ity daholo no anatanteran'Andriamanitra anao fiainatsika andiny faefatra indro fa toy izany no hitahina zay lela matahotra an Jehova tokony isy feondehala be dehibe anao amenina eto hitahy anao avy any zonana e Jehova ary ho faly ahita fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iananao ena hitany zafinao ane ianao fiadanana ane ho amin'ny andro rakely Korintana voalohany indray toko fa 12 vakitsika ny andininy fa 7 sy ny fa 8 fa isorana ny Andriamanitra zay ny manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva miasa ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana rahoaina ao amin'ny tompo alleluia amen na misaotra an'Andriamanitra moa zany isika rehetra toka eto a fa no fahasoavan'Andriamanitra lehibe dia nataon'Andriamanitra natratra ny taona 20 isika ary araky ny fanambarako taminareo anefa ity taona 20 ity dia ray amin'ireo taona tena tsara be mihitsy tena tsara be indrindra ary amin'ny karazany rehefa soavana zay fanomanin'Andriamanitra omena antsika olona manompo azy amin'ity taona 20 ity amen raha ny faniriako sy ny etaetako dia tsisy na dia anankiray aminareo azy a tsy atsapan'izany mandrisy ty taona ity noho izany mba hatokanareo toka eto tsy ho disy fanantenana mba hatokanareo toka eto a tsy ho disy fanantenana ary mba hatokanareo toka eto atsapany famarina zany tokoa dia ho iaho hoe raiso zao torevitra sy fanentanana ataoko anareo zao mantsy possible riavana ny sin'ny fahatsompanentenana eo amintsika vahoaka an'Andriamanitra ohatra disy fanentenana ianao satria nanantena ny andray an'ireo fahasoavana amin'ny karazany kanjo zavatra ny falotra tamin'izany no nidona tamin'ny fiainanao possible nisy izany riavana zava-misy zany eno tsara nge ty tantarako aminareo ity ndray mandeha nisy fisehoan-javatra tahako zao nampanantena aloha Andriamanitra nampanantena aloha ny Baiboly fa zay rehetra mino an Jesosy dia anana fiainana mandrakizay hainareo tsara zay teny zay zao mivoasoratra Jona 3:12 fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very
zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay andriamanitra ny teny zay rehetra mino an Jesosy dia anana fiainana mandrakizay tena marina be mihitsy zany teny zany kanjo ia maro amin'ireo mpino zay nino an Jesosy no disy fanantenana zay le tantarako aminareo ny bokyny Matthieu 7 andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo no mitantara izany hoy izy ireo ndray andro teo anatrehany Jesosy tompo efa namao zange tena mino anao tena mino anao iay nahoana no tseky anao ny anomezanay ny fiainana mandrakizay aiko tsenjera angelay Jona 7:20 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy zay rehetra mino anao fa ana fiainana mandrakizay fa nahoana no tsy mena ho any fiainana mandrakizay arak'izany teny zany zange tsy hoe mino fotsiny fa efa namoaka démonie tamin'ny anaranao efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao efa naminany tamin'ny anaranao fa zao ny teny navaliny Jesosy azy tsy fantatra ianareo navitaiza mialamiko ianareo tsy fantatra za tsy apiditra olona any an-danitra olona tsy fantatra za tsy anome fiainana mandrakizay ho an'ny olona tsy fantatra ka ahoana ary lay teninao ahoana lay voasoratra hoe zay mino anao Jesosy dia anana fiainana mandrakizay dia mitovy tsy misy valaka amin'izany mihitsy ny fahatsopanatenana mety tranga eo amin'ny olona sasany amin'ity taona ity mitovy tsy misy valaka amin'izany mihitsy dia mety hiampanga ianareo hoe tena mandaingy pastera tsy tsara be zany ty taona 24 tena mandaingy pastera tsy misy fahasoavana be dia be zany ho zaran'Andriamanitra ho an'ny olona manompo azy amin'ity taona ity ry havano mijoro eto anatrehan'Andriamanitra aho mijoro eto anatrehanareo eto Jesosy tsy mandaingy aho raha nilaza taminareo fa tsara be ty taona ity tsy mandaingy aho raha nilaza taminareo fa isy fahasoavana amin'ny karazany ho zaran'Andriamanitra ho an'ny olona manompo azy amena tena mino zay ny olazay ny vavako aho ary zany finoana nananako zany no nanosikay mba hiteny hoe tsara be ty taona 24 fahasoavana amin'ny karazany no vohoman'Andriamanitra ho zaraina ho an'ny olona manompo azy amin'ity taona 24 ahoana ho Paoly zao ny teniny amin'ny Korintianina 2:4 satria manana zany fanafinono zany zahay ka dia miteny manana ilay esprit de foi zahay ka dia miteny ho Paoly mino aho ho Paoly ka dia miteny ary zay ihany koa ny antony nitenenako hoe ty taona ity tsara be mihitsy ary amin'ity taona ity amin'ny karazan'ireo fahasoavana zay omen'Andriamanitra ho antsika fiangonana mino ny tenina loko ny vavako aho mino zay no lazaiko aho amena ambon'izany mino an'ilay voalazany Paoly apôstôly Korintianina 2:3 ahoana ho Paoly mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay Paoly zany dia navita ny joro-vavolombelona hoe izahay tsy mitovy amin'ny olona rehetra izahay olona spesial ny tsy tovizana amin'ny olona rehetra ny maha spesial anay dia hoe mpanompon'Andriamanitra izahay ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia mino an'izany aho hoe za mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia natokana asany teny fa tsara be ty taona ity ary fahasoavana amin'ny karazany no ataon'Andriamanitra ho antsika
amin'ny taona ity. Mino an'ilay voalazany faminaniana nampitondraina ny Isaia mpaminany ihany koa ao. Isaia 44:26. Ahoana hoy Andriamanitra? Ilay Andriamanitra ivavahantsika. Hoy izy, fa mahatony tenin'ny mpanompoko aho. Zany hoe rehefa mijoro ny mpanompon'Andriamanitra ka miteny, dia toavin'Andriamanitra iny teny iny. Za zany raha nijoro teto ka niteny hoe tsara be ty taona ity, isy fahasoavana amin'ny karazany ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity, dia mailaka Andriamanitra anoa zany teny zany, anatanteraka zany teny zany eo amintsika fiangonana. Amen. Dia mbola fanampy izay teny izay ihany koa, Isaia 44:26. Hoy Andriamanitra, ary matateraka ny saina atolotry ny irako aho. Zany hoe rehefa vao misy hevitra ampidirin'Andriamanitra ao an-tsain'ny mpanompony ka manao hesika am-ponoana ilay mpanompony, dia avy Andriamanitra atateraka an'iny. Halleloia, halleloia. Tantarako aminareo tokoa nge teo mpivavahana aho mbola tsy farana ny taona tamin'izay no nahazo famangin'Andriamanitra ka nilazako hoe tsara be ty taona ity. Amen. Ary zany no antony natoka tsy salasala hoe tato amintsika ihany no nilazako an'izany, fa reo nakamaroany reo mpanompon'Andriamanitra pastera amin'ny fiangonana zandrony reo na ny eto Antananarivo na ny any province, dia nandefasaky message daholo, tsara be raha lahy ty taona ity a, fahasoavana karazany nomen'Andriamanitra atsika amin'ity taona ity. Dia mbola nandefasaky message ihany hoe ilazao ny fiangonana zay tandremanareo mba hivavaka tsara, mba tena no tena tsara ho an'Andriamanitra, mba tsy hanao ambany zavatra famponan'Andriamanitra, mba hafany mandray an'izany zavatra nambarako aminareo zany. Dia tao moa no misaotra hoe misaotra pastera izahay ihany koa tena mino fa marina zany lazainao zany. Sasa moa tsy nisaotra, tsy haiko ny ato tsy nisaorany, tsy haiko ny ato tsy namaliny hoe asa hoe so pastera Adolphe zao koa miseho milaiko, zay koa inge mba mpanompon'Andriamanitra e, tsy haiko zay eritrerina, fa tsy nahoaka aloha zay mety ho eritreritry ny sasany, fa ny afaiko ny adidiko laza vaovao mafaly aho, laza vaovao tsara aho, fa ty taona ity tsara be, fahasoavana amin'ny karazany novoman'Andriamanitra ho antsika. Halleluia, amen, amen. Ary akoatran'izay nge, ahoana ho Jesosy ty tena nataony Jesosy ity tena mbola azongo hatramin'ny farany, tsy vozongozona mihitsy a. Ahoana ho Jesosy Matthieu 18:18, ahoana ho izy, zay vahanao reto ambony tany vahana any an-danitra, zay fihezinao reto ambony tany fihezina any an-danitra. Tena mahagaga be nge zany teny zany hoe raha misy fanapa-kevitra raisiko zany ety ambony tany, tonga dia manaiky an'izany ny any an-danitra, zay mampiara-miasa anay amin'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany iorenako, inoko ka natonga nanam-pasahina nijoro teto anatrehanareo hoe tsara be ty taona ity, fahasoavana amin'ny karazany novoman'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona ity. Amen. Fa matoa tsy tsapan'ny olona fa tsara be ty taona ity, fa matoa tsy voarain'ny olona lay fahasoavana amin'ny karazany, dia ao raha misy antony ao. Ny antony anankiray dia mety hoe mbola nitsapa-toetranao Andriamanitra, mbola nizahan-toetranao aloha Andriamanitra. Ny fitsapa-toetra na fizahan-toetra dia fomba fanaon'Andriamanitra io, toetran'Andriamanitra no manao an'izany. Misy zavatra tiany atongavana mantsy ao, misy zavatra tiany aviana mantsy ao, zay mahatonga azy nitsapa-toetra, zay mahatonga azy mizaha-toetra. Dia manoloana fitsapa-toetra indraindray a, tonga dia kivy avy hatrany lepiny, tonga dia miraviravy tanana avy hatrany lepiny. Tena vahoana ary zany, tsara be ty taona ity nefa zao manjo ahy. Fahasoavana amin'ny karazany no voman'Andriamanitra omena ho zaraina amin'ny fiangonana, kanefa to zavatra hafa ty ny voaraiko.
misy nikivy avatrany misy miraviravitany avy atrany ary misy aza mety hoe emitra sy verindalana mihitsy fa ianareo toka eto a nambarako aminareo ny marina dia aza mba isan'ny olona tak'izany ianareo amena fa matoa Andriamanitra mitsapa-toetra misy zavatra tsara be mbola tiany ho atao aminao zany aleloia ary aza mandahy tsy ho tsapan'Andriamanitra toetra ianao na hoe tsy ho zan'Andriamanitra toetra aza mba atao anaty tontolo-bavaka zany hoe Andriamanitra aza mba tsapana toetra zany a fa avy hatrany dia atao fitena voata be mihitsy a fomban'Andriamanitra ho mitsapa-toetra toetrany io ary tsy fomba tateoriana fotsiny fa efa fomba fanaony hatramin'ny taloha eno tsara nge ny voasoratra atao amin'ny Deutéronomie ny vakitsika eno nge voasoratra Deutéronomie 9 dia vakina ny 5 ary tsarovo ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra anao tany anefitra zao 7 taona zao ampaneritena-nao sy izatoetranao ary alala zay ao am-ponao na hitandrany didiny anao na tsia dia nampaneritena-nao izy ka namelanao nono dia nanomeanao ny mana ho aninao zay tsy fantatrao nandrazanao ampafantariny anao fa tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa zay rehetra alokin'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona raha niala tany Egypta ho any amin'ilay tany todradrino sy tately ny zanak'Israely dia Andriamanitra efa nilobava hoe za no miaraka aminareo amin'izany amin'ny andro miaraka aminareo amin'ny alalan'ny andry afo ary amin'ny atoandro amin'ny alina miaraka aminareo amin'ny alalan'ny andry afo aho ary amin'ny atoandro miaraka aminareo amin'ny alalan'ny andraona na andro na alina miaraka aminareo foana hoy Andriamanitra fa ina ny tranga tena mpandehanana no tsapan'Andriamanitra toetra ry zareo no zan'Andriamanitra toetra mba afantaran'Andriamanitra hoe ina marina moa tena nimpondreto azy ny hotahina fotsiny ihany ve ny ho ambinina fotsiny ihany ve ny andray zava-tsolonlanitra fotsiny ihany ve fa ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra mantsy dia hoe raha manompo ahy ianareo raha miaraka amiko ianareo dia hoe manompo ahy tena manompo ahy manao sitrapoko manao zay akasitrahako dia no tsapan'Andriamanitra toetra ry zareo ary ny fetsapa-toetra ny entin'Andriamanitra nitondrana ny zanak'Israely tamin'izany dia ny hoe atao noana ataon'Andriamanitra noana tena mahavariana ilay fiasan'Andriamanitra dia tamin'izany na inona ezaka ataony zanak'Israely mba hitadiavana sakafo tsy nahita mihitsy ry zareo ny anatsimo tsy nahita ny anavaratra tsy nahita ny atsinanana tsy nahita ny akandrefana tsy nahita vadibadika tsy nahita satria zay izaho toetra anareo aho izy ka namelanareo noana mba hafantarako na hitandrany didiko ianareo na tsia zay zany ny antony anankiray mety mahatonga anao tsy mahatsapa hoe tsara be ty taona ity amin'izao fiandohan'ny taona izao na hoe be dia be reo fahasoavana amin'ny karazany hozaren'Andriamanitra amintsika manomboka amin'izao fiandohan'ny taona izao mety nitsapa-toetra anao izy ka raha zay ny zava-marina zay ny zava-misy tandremo ny kivikivy tandremo ny mitanondrika tandremo ny miraviravin-tanana tena tandremo zany antony anankiray faharoa indray dia ity sao tsy mbola nandray an'i Jesosy aza ianao sao tsy mbola manana Jesosy aza ianao vavaka atao fiangonana refi ianao ekeny efa ela anao no nampianarina baiboly ekeny fa zao kosa sao tsy mbola nandray an'i Jesosy ianao sao tsy mbola manana Jesosy velona mitoetra ao anatinao ianao le titra entina matsy hoe kristianina vavaka ataondrondra tsy midika akory zany fa manana Jesosy ianao manana Jesosy velona ao anatinao ianao na ihany koa efa nandray a Jesosy ihany ianao fa saingy
efa nalohany vavan'Andriamanitra tahaka ny nahazo ny fiangonana anankiray tany Laodikia. Tantarain'ny Baiboly Apokalipsy 3:5-10 sy 4 fa ry zareo tao Laodikia dia nalohany vavan'Andriamanitra. Sola ka tahaka izany tokoa ianao toka manarika eto. Raha ohatra tokoa mantsy ka hoe tahaka izany ianao tsy mbola nandrainy Jesosy, tsy mbola manana Jesosy velona ao anatinao, na hoe efa tao amin'ny Jesosy avy fa saingy nalohany vavana, navoaka ny vavana, Jesosy niala tao aminao no niatony, no niaty manokana. Raha ohatra koa ka tahaka izany dia possible ho diso fanantenana ianao, satria ataon'Andriamanitra ahoana no aneo aminao marimarina fa tsara be ty taona ity, na anatanteraka andreo fahasoavana amin'ny karazana zay fanambarako taminareo tamin'ny fomba ofisialy teto. Fomba ahoana no anatanteran'Andriamanitra an'izany kanefa ianao tsy manana Jesosy akory, kanefa ianao efa nalohany vavan'i Jesosy, na hoe ianao efa nialany Jesosy. Tsy misy azon'Andriamanitra tao anao raha ohatra ka tahaka izany. Noho izany manentana anareo rehetrarehetra ao, tsara tompoko raha mandini-tena isika, mandinika ny fiainantsika isika, mamatapatitra tena momba antsika isika, ary aoka hiverina anavao ny faloran-tenantsika isika. Azonao ve zany hiverina anavao, anomboka hivavaka indray, anomboka hilobava indray hoe Jesosy eo, ekeko tompoko ianao, ekeko mpamonjy ianao, midira tao anatiko ianao, makatoerina tao anatiko ianao. Andriamanitra hiverina aminao ekeo aho hitoetra ao aminao, ary maneke ianao hitoetra tao anatiko, fa tena nompanao aho. Ary raha misy toetra nazatra tamin'ny taona lasa iny tsy araka sitraponao, nampalairanao, natogay, nalohanao, ary natoganao niala tamiko, hibebako zany Andriamanitra, hifinako zany Andriamanitra, tsy ho amin'izany intsony ao Andriamanitra. Aoka anavao ny faloran-tenanao an'Andriamanitra ianao. Ny mpivady, ny mpifankaty aza nge ry havana malala, rehefa tonga ny taona vaovao tahaka izao dia mifanantona, fampiresaka, inona ny fomba ilazana azy, manavao ny fifankatiavana. Zany ke tena tianao, za koa tena tianao. Tena marina ve zany? Tena marina zany. Dia ahoana ary miprofo tena tianao zao miprofo azy, tahako izao azy. Manavao ny fifankatiavana, dia tokony tahaka izany avaotsika amin'izao taona vaovao zao ny fifarisantsika amin'Andriamanitra. Halleloja! Raha ohatra ka ndray fara-pahakelatra tahaka izany ianao, tiako milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy ho diso fanantenana izany ianao, tsy ho diso fanantenana izany ianao. Ary eto manamafy aho fa ilay teny nambarako hoe tsara be ty taona ity ho tanteraka aminao ane izany. Eto dia manamafy an'ilay teny nambarako hoe fahasoavana amin'ny karazana no ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity ho tanteraka aminao ane izany. Asio teka fara izay mafy be tompoko. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleloja! Fa ny fahatelo fanampiny ho fanamafisan'ilay nambarako teo hoe sao tsy mbola nandrainy Jesosy ianao, na hoe sao efa nalohany vavan'i Jesosy ianao, dia ity: aoka hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra andro manalina ianao. Amen. Aoka hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra andro manalina ianao. Tena condition lehibe, tena lehibe mihitsy zay ambarako aminareo zay. Hitanao zao lay Salamo fa 8:1 vakitsika teo.
matahotra ho ny baiboly ny lehilahy zay matahotra an'Andriamanitra. Amen. Ho anareo raim-pianakaviana, ho antsika raim-pianakaviana, raha hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra isika dia sambatra be, satria ny fiantraikan'izany ny vadinao tonga olona mamokatra ao anaty tokantranonao. Ny zanakao dia tahaka zanaka oliva mandidina latabatrao. Fitahina nge zany ry havany, zany manana vady sy mamokatra zany manana vesatra. Fa ny vadinao no ianao matahotra an'Andriamanitra dia dia amokatra ao tokantranonao ao. Ny zanakao no ianao matahotra an'Andriamanitra dia inona voalaza toy ny zanaka oliva mandidina latabatrao izy. Amen. Jereo ihany ny amin'ny tantaran'i Josefa, no nisy natahotra an'Andriamanitra tao amin'ny fiainana dia jereo ny tantarany, jereo ny fiafarany fiainana. Enjana aloha ny zavatra nidona taminy, mafy aloha ny zavatra nidona taminy, fa tsara fiafara izy. Ka raha hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra ianao amin'ny toetrany ity, mety enjana fitsapatoetra fa ho tsara fiafara ianao. Enjana fizantoetra ho tsara fiafara ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'ity fiangonana ity anay izany. Asio teka horakoraka mafy be tompoko. Alleluia. Amen. Ato faefatra matoka ny olona diso fanantenana ary tsy tsapany hoe tsara be ty taony ity, na hoe tsy tsapany hoe nandray fahasoavana tamin'ny karazany izy tamin'ny taony ity. Drare mantsy lasa ny andro mbola manantena ihany ianao, lasa ny volana mbola manantena ihany ianao, fa rehefa kaikaiky farana taona dia tsapanao hoe tena diso fanantenana ianao. Mba tsy isin'izany, mba tsy isin'izany hoy dia izao mila manana finoana ianao. Ny problema be mantsy misy amina kristianina, amin'ny olona manompo an'Andriamanitra, dia i tsy manana finoana. Tsy ao anana mihitsy le finoana misarika an'Andriamanitra mba anamarina hoe tsara be ty taony ity, na fahasoavana be dehibe amin'ny karazany no voaman'Andriamanitra omena ho andreo olona izay manompo an'Andriamanitra. Tsy manana finoana misarika an'Andriamanitra ho amin'izany izy. Kanefa araka ny voalaza amin'ny baiboly, rehefa tsy eo aminao le finoana dia zava-poana ny zavatra rehetra. Tena arabaky teny zava-poana ny zavatra rehetra. Ohatra manamarina izany zao tantarako aminareo zao. Na dia efa niteny tamin'ny zanak'Israely ary ny tompon'Andriamanitra tsy to, na dia efa nampanantena azy ireo tsy indray mandeha na indroa na intelo na niefitra na dimy amanenina, fa efa be dehibe Andriamanitra no nampanantena azy ireo hoe soloka eto Egypte ianareo dia hoentiko any amin'ilay tany tondra droa sy tantely. Izao mihitsy no miaraka aminareo miala eto Egypta, mitatana anareo eny am-pandehanana. Izao mihitsy no ampandovanareo an'ilay tany tondra droa sy tantely. Na dia efa nilobava tahaka izany ary lay Andriamanitra tsy to, dia tsy tanteraka tamin'ireo folo lahy ny safiny tany sy ireo zanak'Israely nomba azy ny fidirana ao amin'ilay tany tondra droa sy tantely, na ny hoe ny fandovana an'ilay tanàna izay nolazain'Andriamanitra hoe omena azy olovana. Inona ny antony? Satria tsy nino intsony ry zareo tateo aoriana. Na dia Andriamanitra zao ary ny teny dia tsy nino intsony zareo tateo aoriana. Ary ny tena raharaza dia izao, Andriamanitra indray no endrika andrena, nampangay no mpanao ratsy. Raha mpamaky baiboly ianareo dia mahita nyity teny ety ao amin'ny bokin'ny Nomeri 7:20, ory zareo folo lahy mpisafy tany sy ireo zanak'Israely nomba azy. Tsy mety mihitsy ataon'i Jehovahandriamanitra izao, fa manino izay no entiny ho vonoana ao amin'io tany io,
napakainy ray Andriamanitra hoe apitra azo amin'ny tany io mba vonoana izy efa dia manjanana. Tsy nilaza zany Andriamanitra fa ny tenyko i Andriamanitra dia hoe ho afako eto Egipta ianareo dia omeko anareo ny tany tondra-droa tately olovanareo sy ny taranankareo. Rehefa tonga any ianareo inona kanina fanarana-po. Rehefa tonga any ianareo tsy hanan-javo-mahory. Rehefa tonga any ianareo hanina zavatra rehetra. Fa zay rehefa tsy hoe ny finoana dia na Andriamanitra azy ampangelo mpanao ratsy. Rehefa tsy hoe ny finoana dia tsy misy azon'Andriamanitra anatanterana ny teniny, anamarina ny teniny, na dia efa nilobava azy Andriamanitra na dia efa ninina azy Andriamanitra. Tonga tao Samaria ihany koa ny mosary ndray andro. Mosary nandritra volana maromaro. Dia lasa lafo be ny vidim-piainana tao Samaria. Tao anaty izany anefa nitsangana Elisa mpanompon'Andriamanitra. Zao ny teniny. Raha tsy maraina tahako izao, ho mora be ny vidim-piainana eto ambavadin'i Samaria. Ho sikely ray monja vidiny 20 ordea indroa mifamarana. Ary ho sikely ray monja tahaka izany ihany koa vidiny kopa tsara toto indray mandeha mifamarana ao ambavadin'i Samaria. Bajaka faharoa toko fa 7 voalohany no ahitana izay teny nambaran'ny Elisa tamin'ny fomba ofisialy izay. Kanjo tao amin'ireo zanak'Israely ireo nisy olona tsy nino any Elisa ho mpanompon'Andriamanitra ary tsy nino ny teny nataon'ny Elisa. Ary tsy zany hoe tsy nino fotsiny izy fa navita ny teniteny foana. Hoy izy na dia alao varavarakely milanitra aza ve Jehova dia izy zany zavatra zany. Zany matsy fa tamin'io andro ny tenena ny Elisa an'io teny io mbola tena enjana be vidim-piainana, mbola tena lafo be mihitsy vidim-piainana. Ny vehivavy tao an-tanàna mbola ny fampiananjanaka. Zany ny zavatra nitranga. Dia zay natonga ty lehilahy ity ny teniteny foana hoe na dia alao varavarakely amin'ny lanitra aza ve Jehova dia isan'ny zavatra any. Androany ve zava-doza ny fiainana, lafo be ny vidim-piainana, dia raha pitsy maraina ve ho mora be ny fiainana. Aza mamina ny lainge, aza mba miteniteny foana e, aza mba mampandriadrisa e. Na alahelo Elisa tamin'izany tena tsy fantatra ty rangaty fa mpanompon'Andriamanitra. Tsy fantany fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy misalasala ohatran'io, mahatonga azy mirorosaina, mahatonga azy teniteny foana tahaka an'io. Dia zao ny tenin'ny Elisa, zao arozy izy. Hita ny masonao zany. Mpanjaka faharoa toko fa 7:2. Hidro, hita ny masonao zany fa tsy hihinananao. Ahita ny masonao fa ianao tsy hihinana. Ary zay ny tena raha tsy revana malala. Raha nijoro teo anaty ianareo aho hoe ho tsara be ty taona ity, ho mora fahasoavana amin'ny karazany lomen'Andriamanitra ao antsika amin'ny taona ity. Ny ratsy be dia zao, raha tsy mihinanao ahita tokoa. Joro vavolombelona ny atsy, hijoro vavolombelona ny eroa, hitantara ny atsy, hitantara ny eroa, hitanao amin'ny fiainana fa niova tantara-piainana. Toka eto izy hatramin'izay taxi be foana nandianana, gagana fa miditra varavarana, pipipipipip, vavakely vavady, pipipipipip. Otray, raha laranina ve io? Fa ka raha nabavo raniny io, ka nazo permis madame raniny. Ahita ny masao zay ny tena raharaha fianao tsy mandray. Ratsy be ny tsy manana finoana e, tena ratsy be. Ary tsy fanana finoana io no mitondra fahatsopana tenana, tena mitondra fahatsopana tenana be dia be mihitsy. Dia andonga vakitsika ny voalaza ato amin'ny tantara mpanjaka faharoa toko fafito hoe manoko amin'ny andininy fa 20. Koa dia tanteraka ilay teny nolazainy lelan'Andriamanitra
lazainy lelan'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka hoe raha maraina toy izao ao mba vady Samaria dia sekely ray moja no vidiny vary ordea indroa famarana ary sekely ray ihany koa vidiny koba tsara toto eran'ny famarana ka izany mpanafika malaza izany no namaly ilay lelan'Andriamanitra hoe indrona dia anao varavarakely amin'ny lanitra asa Jehova dia isany zavatra ny fa hoy Elisa indro tamin'ny masinao indrindra izany fa tsy mba hinananao ary dia toy izany no nanjo azy fa ny olona nanitsaka azy teo mba vady ka dia maty izy ry havanao amin'ny androandroany ity miantso anao any iny tena iny fa tsara be mihitsy ty taona diavintsika ity amen miantso anao raha mitonanao ao mba iny sy tena ino fa anamarina ny tena aloka vavako Andriamanitra anamarina tsodrano zay efa tsofany rano anareny tomp'Andriamanitra dia zao ny fahasoavana raha ino anao o Jesosy dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra halleloia halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao tiako ianareo tena hivavaka amin'ny fonareo manontolo mihitsy tena hivavaka amin'ny fonareo manontolo raha ohatra ka anisan'ireo olona tsy mbola manana an Jesosy ianao na ihany koa hoe efa nialany Jesosy ianao miverena anamboatra amin'ny fahaloran-tenanao ho an'Andriamanitra anavao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa degnina raha lehibe hitondranao ho amin'ny fahasoavana be zany amin'ny taona ity raha nisan'ireo olona nyrorosaina anao salasala dia mibeba mifona amin'Andriamanitra fa mila anao mino Andriamanitra dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ary raha ohatra kosa mandalo fitsapatoetra anao zay ny fatsapanao azy fitsapatoetra fizantoetra dinona zany tokony ataonao asa kivy asa mitanondrika mahay zavatra lehibe sy mahagaga Andriamanitra mahay zavatra mahatalanjon'Andriamanitra halleloia ka andao tsy rehetra amin'izao fotoana izao hiaraka doalika hivavaka teny hivavaka arak'izay nambarako izay zay rehetra tokony amboarinao fiainanao amboaro zay rehetra tokony ahitsy fiainanao dia ahitsio miverena manavao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tonga dia andoalika hivavaka tsika rehetra